fahadiana ary manoro tena ho tiandry anay. Raha izao tontolo izao no mifidy fikambanana na mifidy ho le raha miasa ametrahana andraikitra dia ny tsara indrindra, ny maha indrindra ary ny mahavokatra indrindra zany ny fidiana. Fa ianao kosa Jesosy raha mifidy anay ka mametraka aminay ny teny manao hoe fahano ary ny ondrika dia fantanao loatra momba anay, fantatrao ny toetranay, fantatrao ny fombanay ary fantatrao ny zavatra ataonay faran'izay miafina ka tsisy mahalala afa-tsy ny tenanay ihany azy. Na ny eritreritray aza amin'izao fotoana izao dia vakinao ary ny fonay mivelatra ny lohanao. Kanefa Jesosy tsy ankininao aminay ny mombanao fa ankininao ny fonao, ankininao ny fitiavanao. Ary zany mahavelona anay satria velona ianao. Saotra amin'izany rehetra izany. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Tondra eo anatrehanao Jesosy ny fiandrasana tahaka izay niandrasanao anay, no angatany ampianarinao anay mba hiandrasanay izay rehetra ampiandrasanao anay. Ary manomboka amin'ny tenanay zany mifindra amin'ny ampokonanay amin'ny fiarahamonina misy anay, indrindra amin'ity fiangonana nametranao anay ity. Mangataka aminao mba hianao Jesosy Kristy tompotokana hiany, zany no hatondianay eto, ary zany no hiara-dia aminay, ary zany no hamahana anay. Mangataka aminao mba ny tananao mihitsy no hikarakara anay, ary ny masonao no hanara-dia anay, ary ny tombotrao misahirana hitady anay, satria mpiandry tsara ianao. Mamindrafo aminay Jesosy, mamelany elokay, fampanoty izahay. Ary raha manondrika ny lohanay izahay, tsy hoe fiampohofana eo anatrehanao, fa vesatry ny fiainana tonga eo aminay, vesatry ny fahazarana eo aminay, vesatry ny fombanay. Dia mangataka anao hanatanteraka raha-baky teninao manao hoe makanesa ty amiko, ianareo mamesa fatratra sy mavesatretana fa hanamaivana anareo aho. Mpiandro tsara ianao, asehoy anay ny fomba tena tsara mijery anay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no angatana ian'izany. Amen. Tenan'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tianaty manaraka ny Pasika ity ry havana malala, dia ho hitantsika amin'ny filazan'ny tsaramasina soratan'ny Jaona. Jaona toko faraka amby 20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Jaona toko faraka amby 20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hitantsika dia miara-mitsangana isika rehetra hamakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa avy misakafo Jesosy ny mpianatra, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao aho mihoatra ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy tamin'ny fahano ary ny ondriketo. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany: Simona zanaky Jaona, mo tiava aho ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondrika. Hoy izy famotelony: Simona zanaky Jaona, mo tiava aho ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao ny telo taminy hoe mo tiava aho ianao. Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny ondrika. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora
nandondry ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia nindritra ny tananao ary olo-kafanao nikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary zany no nolazainy anambara ny fomba fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany zany dia hoy Jesosy taminy manaraha dia nitodiky Petera ka nahitany mpianatra izay tiany Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe tompoko izy anao amadika anao. Ko rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, ino anao amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako toetra izy mandra-piavaka ahoanao zany fa manaraha ianao. Ary niely tamin'ny rahalahy rehetra zany teny zany, fatsofaty zany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fatsofaty izy, fa raha tiako toetra izy mandra-piavaka ahoanao zany. Izy no mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarana. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa zany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao azy dia tsy ombony boky voasoratra. Ry iray masina olo, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho amorany ny fahasavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ranitsika sy Jesosy Kristy Tompony. Amen. Alahady ny mpiandro olo tsara androany, ary Jesosy Kristy Tompo no mpiandro olo tsara izay ambarany tenin'Andriamanitra androany. Atolotra anao sy atolotra zany Jesosy Kristy Tompo mpiandro olo tsara izany. Nanomboka amin'ny testamenta taloha ny boky ny Ezekiel toko faefatra amby telopolo dia voalaza fa Jehova no mpiandro tsara. Eny hatramin'ny salamo izay nanomboana fotoam-pivavahana azy, salamo fahatelo amby roapolo, dia manino zany hoe Jehova no mpiandro tsara. Atao filazany tsara tamin'ny vakiana ty tamin'ny altara dia mbola nilaza Jesosy, zao mpiandro tsara, ary mpiandro tsara mahalala ny ondrony, ary ny ondrony mahalala ny feo. Mpiandro tsara atolotra anao Jesosy, ka tsy hoe mpiandro tsara atolotra anao fotsiny, fa mpiandro tsara hanova ny fiainanao, hanavaho anao, ka hatonga anao mpiandro tsara koa ho an'ny manodidina anao, hatonga anao mpiandro tsara koa ho an'izay rehetra eo akaiky anao sy ny lavitra anao. Satria Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy tsy ny tena no jereny fa isika no jereny. Raha miteny Jesosy amin'ny fanoharana hafa no manao hoe zao mpiandro olo tsara, ary ny ondrotro dia mahalala ny feo, na siny tsara sy mitsiriny tsara izany amin'ny fanoharana le mpiandro tsara mitady ny zanak'ondry zay very. Tsarontsika angamba ny teny iny fa nisy mpiandro iny anankiray nanana ondry zato, very ny anankiray napetraka ny tsara ny valany 750, fa lasa mitady anay anankiray izy. Arakaraky ny toerana misy anao no mety andikanao zany teny zany. Amin'izao andro ny varotra izao dia tsy azo ny olona zany teny zany. Raha tsy novakiana ny taon'ny Ezekiel, raha tsy novakiana ny taon'ny salamo fahatelo amby roapolo, raha tsy novakiana ty Jaona toko raiky amby roapolo izay antsaratsika ity. Fa raha olo amin'izao toetrandro mpivarotra izao moa vatombontsoa amin'ilay ondry very ny nahitana azy, tsia amin'ny mampivarotra raha manana ondry zato izy dia fantany tsara ny tombom-barotra ho azony amin'ny ondry zato. Satria ny volony zany ondry zany amidy, ny hoditra zany ondry zany amidy, ny nofotry zany ondry zany amidy, ary fantany tsara ny kajy azony raha zato no amidy. Ko raha very ny anankiray maty ny kajy ny tombom-barotra. Ko raha misahirana izy mitady le anankiray zay very, tsy mba tombotsoa an'le ondry zany fa tombotsoa an'le tenany, satria miverina zato isan-jato ny tombom-barotra zay azony. Zay ve mihevitry ny teny? Tsy tsy zany mihevitry ny teny. Jerentsika koa nanaovan'i Jesosy ilay fanoharana mikasika ilay vehivavy nanana farantsakely folo. Amin'ny maha vehivavy mpitantana tokantrano azy
dia efa fotsiny tsara ny hoe zao ny vola tokony ao an'ny lako, zao ny tokony vola tokony ao an'ny sakafo, zao ny vola tokony ao amin'ny savony sy ny sisa sy ny sisa ilaina ao anatin'ny tokantrano. Raha misy anankiray very zany dia maty ny kajy, maty ny fitantanana ny tokantrano. Ary raha hitan'ilay drakona very moa fa tombontsoan'ilay drakona very, ilay vola very no hoe nahita azy izy tsia. Raha mifaly le mpiandondry eo anatreny kajy zay ataony, mifaly izy satria azony ihany ny tombom-barotra. Raha mifaly le vehivavy eo anatrany fahitanan'ilay vola, faly izy fa voatarina tsara ny tokantrano. Zay ve ny hevitry Jesosy? Tsia tsy zany ny hevitry Jesosy. Fa ny hevitry Jesosy raha miteny izy manao hoe faly tokoa ilay mpiandondry nahita ny anankiray very, faly tokoa ilay vehivavy nahita ny vola very, dia izao ny tena tombotsoan'ilay ondry zany ny tao anatin'ny saina, ny tena fahitana ilay vola very zany ny politika. Ary amin'ny Andriamanitra mba ahafahana mahita antsika ho very ary mahita antsika indray hiverina dia niditra tamin'ny fatiantoka lehibe izy, satria ny zanany lahy-tokana no natolony ho fatiantoka mahatombo ny azo fijaliana hazahoana antsika hitady antsika izay very. Zay ny tena mpiandry tsara azy, mahafony ny ainy hamonjy ny ondry, mahafony ny ainy ho tombotsoany ny ondry. Raha Jesosy nidina teto ambonin'ny tany, tsy tombotsoan' Jesosy zany fa tombotsoantsika izany amin'ny mahavita batisantsika zanak'Andriamanitra antsika. Fa raha tarehany fanahytsika dia tena zanak'Andriamanitra handova ny fiainana mandrakizay. Ary ny fandovana ny tany sy ny fandovana ny fiainana mandrakizay, zay ny tena fahaserana fiainan'Andriamanitra. Azonao koa raha mamaky ny boky ny Apokalipsy ianao, raha mamaky nireo epistily maro ianao, zao ny zavatra hitao. Tsy mba miala sasatra Jesosy. Nahoana Jesosy ny tsy mba miala sasatra? Satria raha miala sasatra izy vetsika, vetsika miala sasatra izy. Ary ny texte tamin'ny heriny sy ny texte androany no manaprofo zany. Petera mpanarato, amam-panarato azy manana ny toetrany, manana ny fombany, ary misy mampiavaka ny tatsambo ny herisetra, zany mampiavaka azy. Indro izy nanarato indray mandeha, satria mitory teny tamin'ny sampokely ny Jesosy. Nasain'i Jesosy manao hoe alatsaony lalindara koa miarakinao, nahazo be izy. Amin'izay fotoana izay, rehefa nahazo be izy, dia hoy Jesosy taminy, ataoko mpanarato tondro ianao fa tsy mpanarato tondro intsony. Ny tombotsoan'ny Petera ny fanaratona ve no nifoanan'i Jesosy. Samy zavatra lalindala kokoa hitany eo amin'ny Petera, ka raha tsy miala amin'ny fananatony io izy tsy hiova ny fiainana. Ity faharoa ity no tena marina, satria lehilahy maherisetra izy. Raha tsy manara-dian'i Jesosy akaikin'i Jesosy izy, dia tsy hiova ny fiainan'Andriamanitra. Tsy ny fanaratona ny ratsy, tsy ny tondro ny ratsy, Jesosy miainana tondro. Fa misy karazan'asa zay tsy mahay mitaiza ny olona ho tena kristiana. Misy karazan'asa izay jereny velany toazana tombotsoa, nefa raha tena dinianao anatiny dia tsy mitaiza an'ilay olona amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Io nanalany Jesosy azy ka nentiny nanaraka azy. Ajereo tsara no nitranga nanaraka an' Jesosy telo taona Petera, nefa tare Getsemane namoaka le fipolpoan'ny ara izy, ary mila nampiasa herisetra indray zay hierovany an' Jesosy kokoa. Hay ve nanara-dian'i Jesosy telo taona izy, kanefa mbola tsy tena niofa. Io fiainantsika andavanandro, manara-dian'ny tompo, miditra amin'ny ambara tonga maro samihafa, nefa mbola misy fiainana tsy miova. Mbola misy fiainana hahitana ny toetra tandoko ao tahaka ny Petera. Tsy voalaza nandritra ny telo taona hoe manao herisetra izy, fa rehefa tonga tokoa ny tampoka misy eo dia tena toetra. Misy zany tompoka na amin'ny fiainantsika andavanandro ary. Atao am-piangonana antsika, anjelana antsika tamin'ny daholo. Fa rehefa
any am'le toerana misy ny fiainantsika andavanandro any amin'ny lamonana zay andehanantsika miaraka am'ireo namantsika eo amin'ny fivorim-pianakaviana misy toetra zay tsy resy mipongatra tampoka misy toetra zay tsy resy mipongatra tampoka ahitana fialantsiny ny fisehoana toetrandro moderne fandrosoana sy ny sisa sy ny sisa ianao va hiataka amin'ny maro kanefa Jesosy dia efa miteny fa zay tsy mahafoy rainy tsy mahafoy reny tsy mahafoy areny dia tsy mendrika natao mpiandro tsy hoe hankalao ny ray aman-dreny na hankalao ny ankohonanao fa Jesosy no lara-pahamena amin'ny zavatra rehetra azay tiany Jesosy zay ny lara-pahamena amin'ny zavatra rehetra tahaka ny mifanambadiana rehefa manambady ianao dia zay tiany vadinao ny lara-pahamena ary nahavanao azy ka sendra manana toetra tsy dia salama ny vadinao tsy mahazo mititeto iny dia tsy tafiditra ao zany olony zany zany ny zava-marina ary io no tiany Jesosy iseho raha mety amin'ity tany ity azy ny fitiavana mametraka ny tiany lara-pahamena vao maika avany amin'i Jesosy lara-pahamena zany Jesosy zany eo amin'ny fiainana na ahoana no lara-pahamena Jesosy ny amin'ny fiainana dia nio tantaran'i Petera dia nio tantarantsika fa rehefa maty Jesosy dia mieritrery Petera manao hoe tsy misy Jesosy intsony ary satria tsy misy Jesosy intsony dia miverina mifanao taloha izy miverina mifanao taloha izy miverina mifanao taloha nandeha nanaratoindray zay efa nanarany Jesosy anazy amin'ny fotoana zay everantsika fa tsy eo Andriamanitra tsy misy mahita isika dia ina no mitranga miverina amin'ny taloha isika ary efa miverina amin'ny taloha Petera tsy miverina ireny fa nitaona namana izy miverina amin'ny taloha ary dia lasa nandeha nanarato indray amin'ny fiverenantsika amin'ny toetrantsika taloha zay nanarany Jesosy antsika misy fianantsiny mandrakariva tamintsika noho ny namana noho ny toejavatra noho ny zavatra mitranga sy ny sisa dia lasa ino amikirantsika hiverenana amin'ny fomba taloha kanefa mandaovy ny tompo amampiandriny tsara azy mandaovy izy tsy mandao izy fa Petera sy ny mpianatra eo vao ny fanaratona dia ho hijaona Jesosy mitsatoka ery moron-dranomasina Jesosy mitsatoka eo vao ny fahitantsika tsirony amin'ny karaza-pahotana tamintsika eo amin'ny fiverenany dalana tamintsika eo antsika mivarilavo sy misopotaka ao anatin'ny maloto rehetra dia mieritreritsika fa zay ny tena fiainana ary indraindray rahantsika manisany karaza-pahotana araky ny degré ilazantsika fa zay ny tena fiainana mpiandriny tsara nefa ny tomponao mitsatoka izy mijery atsy mitsatoka mijery ka miteny manao hoe efa nanao zay vitako aho nidina teto tany ahitady azy matombo ny azy fijaliana hamonjy azy nitsangana tamin'ny maty aho manome ny teny sy ny sakramenta aho efa nanao zay vitako aho afa-po aho tsy fitenin'i Jesosy ny miteny hoe afa-po aho fa rehefa mitsatoka moron-drano izy dia zao no natao anaka manakanina vaky ianareo zay ny nambara anaka manakanina vaky ianareo mahagaga izany olona miala taminy olona nanao tsinotsinona azy fa tena miala tanteraka taminy zao ny zavatra mitranga anaka io no nambarany Jesosy ao anatin'ny teny hoe anaka laza famelan-keloka ao anatin'ny teny hoe anaka laza fitiavana na hoe misy sy ny teny manao hoe Petero manino ianao manao honino tsy niteny zany izy na hoe misy sy ny teny hoe Petero manakaniko anina vaky ianao tsy niteny an'izany izy fa izao no nambarany anaka io no nambarany anaka fitiavana lehibe zany famerenana ny tsirairay avy
eo amin'ny tompo zany zany mambarany jesosy ianao ry havana eo voan'ny fahotana angambo ianao ankehitriny voavy nanota angambo ianao alina taloha nakanesina teny ngamba mety miatina ro tao trano zavatra maro samihafa angambano mibana ao anatin'ny sainao amin'izao fotoana zao ho jesosy ianao mikehitriny anaka mamerina anao izy zay mampiandro tsara azy ary rehefa miverina ny teny jesosy anaka manaka ny koanina vaky ianareo alatsao ny arato rehefa nahazo Petera sy ny mpianatra dia nafantatra fa jesosy ry zao mitranga ry miavana rehefa fantany fa jesosy io avy hatrany Petera dia mitsoboka ao anaty rano ary dia nandenaka any amin'ny jesosy ary rehefa tonga teo moron-drano izy ny sakafo efa vonina teo mofo sy azany rano zay eo ambonin'ny hafa ny tompo zay mpiandro iny tsara mihitsy no nanomana sakafo azy ianao amin'ny tiandro fandraisany ity zao mitsarovy tsy eny amoron-drano jesosy no miantso anao ka ny teny anaka manaka ny koanina vaky ianao raha dika amin'ny fitenitsika anaka azahoanao tombony va hitoetranao io anaka azahoanao tombony va ny fahotana mahazatra anao hahitanao tsirony anaka tena tafatoetra eny ve ianao dia azahoanao tombony zany azahoanao tsirona mahavoky anao ve zany mahavelona anao zany dia zao ny tenin'ny tompo aminao tsy eny amoron-drano ny andrasany anao fa eto amin'ny aron-tany io ny andrasany anao matoa Petera nataon'i jesosy hoe aratsao ny avanana ny aratonao dia ento makaty daholo ary analavo amin'io homeko anao ho sakafo dia izao ny tiany tompo ataonao rehefa manaky ny ty anao zay rehetra manavesatra anao eto ty zay rehetra manavesatra anao eto ty ary rehefa miteny jesosy manao meo ahatio atolory azy fandriamanitra mahay manamboatra mahay manavava mofo dimy sy azany ranondroa matsiaro ny tany anefitra zay mpianatra nasiana ny zara azy fa eto kosa amoron-dranomasina jesosy ny zaran'ny mofo sy ny azany rano eto amin'ny atara pastora ny vitanao fa izao ny teny ity no teny an' jesosy ity no rano jesosy zay no torony anao mavesatra anao tongelo hoy ny tompo makanisa ty amiko zay mavesatra entana sy miasa fatatra fa rehefa tongoko ianao ny tena mandrano jesosy zay no torony anao fantatrao moa fa raha vao miala eny amin'ny toerana ianao fantatsika pastora moa fa raha vao mivatika mety amivelan'ny atara atsika ka omena fanaisana ny fanasany tompo zao ny marina tia tompoko mpanota nitsangany eto amilohanareo fiangonanao tiao mpanota tsy manana jesosy aho tsy misy nadikely atao anatiny fa teraka atao anatin'ny fahotanao ary mpanota ny fiainako tia aho tsy manana jesosy tia aho tsy manana famelan-kelika andeha anatin'ny azeria ka tsy mba trondrona mofo zay nomeny fa ny tena mandrano ary ny fahavokisana tsara indrindra dia ny famelan-kelika zay atoro io no atorony antsika eo ary zay ny texte tamin'ny herin'ny androany ny androany dia manontany Petera jesosy mo tia vaky ianao tia mety ny rety vaky ianao satria ahoana nahoana nao vany jesosy hoe tia mety ny rety vaky ianao matsika ny manodidina eo apetaka jesosy terarantsika ny teny hoe tia mety ny rety vaky ianao satria zao no antony tsika tsy rarehy avy dia samy nanota tsika tsy rarehy avy nafatesan'i jesosy tombony azy fijalina kanefa tiany amin'ny fomba manokana isika ary tiany amin'ny fifanana mpitiavana fa raha tahaka zao ny tiavana ny ty olona ety
ary nahafapo azy azy mahavonjy azy zao kosa mitiavany teory ty ary nahafapo azy zany ary mahavonjy azy ary nampivady azy samihafa nitiavany azy na nipiraitapo azy samihafa nitiavany azy na nipianaka azy samihafa nitiavany azy satria ona spesialy eo amin'ny Jesosy ny tsirairay azy fa tsy misy atotanisa mitambatra fa tsirairay ny fitiavany ary zay koa no antanin Jesosy aminao le fantanina napetraka tamin'ny Petera satria tokony tahak'izay ianao eo amin'ny Jesosy dia zao napetrany ty ahy mihoatra ny manodidina io vaky ianao ty ahy mihoatra ny ray fiangonana reto vaky ianao fa raha samy mamaly isika rehetra aminao eny Jesosy ianao mahalala fa ty anao aho mihoatra ny ireo fanolora-tena feno zay fanolora-tena feno zay ka tsy jery miafa ianao tahaka ny Petera mbola vao nifakapanahy nahoana ny amin'ity lehilahy ity io manko ny fahalemena ny fanarahana ny tompo tsy ny tenanao no atolotra ao feno ary ny fitiavanao no ataonao mihoatra no miafa fa eo amin'ny mpanompoana an' Jesosy ianao mbola manao ahoana ny amin'ity ohatra ny hoe raha very io dia very aho raha ratsy ny ataonio dia ratsy ny ataoko zany mitady fialan-tsiny mbola hiverenana mitoetra taloha io indrindra ny tonton Jesosy hoe ahoanao ny aminy ianareo manaraka ianao manaraka ary rehefa manaraka an' Jesosy menibaky amin'izay fa hano ary miditra hay ve le olona maditra teo le olona mpanota teo ny tenako zay ianao rehefa manakiny aty amin'ny antara ka omen'Andriamanitra ny tena sy ny rano hay ve rehefa nofahanany ny tenantsika dia sainy mamana ny hafa koa marina io fa ianao na ny tenako tsy afaka manome zavatra tsy ananana fa ny anananao io no menao io no zarainao ny anananao io no menao raha Jesosy no raisinao teto ka nifahanan' Jesosy tamin'ny tena mandrana ianao zay no zarainao hamaro ary zay no raisiny maro aminao fantaro iavana fa tsy ny sakafo ao anaty vilia eo ambony latabatra na ambony tsina ambony fantambanana zay ihany ny sakafo tsy ny sakafo dia zay ahafana mameno ny saina ahafana mameno ny fo ahafana mameno ny fiainana zay ny sakafo tena sakafo lehibe azy ny misakafo ao anaty vilia io hoaninao afaka adiny telo dia nona ndraiky ianao fa ny sakafo menao olona anankiray tamin'ny teny tamin'ny fitondran-teny tamin'ny fiainana tamin'ny fiakanjo tamin'ny fandeha tamin'ny fifanerasarana sarotra iny voadinina sarotra iny voadinina ary tadidiny azy iny ary ndraindray raha anatin'ny tsy fahatserovatenany lazainy satria sakafo natolotrao zany ny fiteninao sakafo an'ny hafa ny fombanao rehefa tezitra sakafo an'ny hafa ny fiainanao sakafo an'ny hafa ny fandehanao fifaneraseranao ny fiakanjonao aza sakafo an'ny hafa zany karaza-tsakafo inona no amahanana ny manodidina anao indrindra moa raha mitoetra ratsinao no afafinao ny tao zay jentilisa jenteminao zay miaraka miambolano dia ambolano zay ny toetra anao tompo io sakafo zarainao manodidina ary ino no atadiavany olona anao eto ny tompo dia te hanova tanteraka zay fomba zay ka miteny aminao hoe manaraka alohan'ny anaranao an' Jesosy asainanao aloha maketsa moron-drano dia miarotany homeny ny ilainao rehetra ary rehefa aveo dia hozy aminao tia vaky ianao zay no raisinao teto no zarao amin'ny maro zay no raisinao teto no zarao amin'ny tokantranonao zay no raisinao teto no zarao amin'ny manodidina anao zay no raisinao teto no zarao amin'ny namanao sy amin'ny fahavarinao fa amin'izay fotoana izay ilay mpiandry ny tsara dia nanovany ratsy indrindra dia ny tenanao sy ny tenao ho mpiandry ny tsara ho an'ny manodidina voninahitry ny ao an'Andriamanitra zanaka ary fanahy masina
zay am'tramataloliraka ho mandrak'izay raisy ny fitazena ho aminareo rehetra ny fahasavan'i Jesosy Kristy tompony sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.